Miamaro ohatrany ny mpianatra malagasy maniry ny hanohy ny fianarana ambony any Frantsa. Ny tombo 7.1% tamin'ny taondasa raha oharina tamin'ny taona 2021. Ny isan'ny viza ho an'ny mpianatra nomeny ny masoivo frantsay. Nahatratra 500 izany ary heverina hiotro io tarehimarika io amin'ity taona ity araka ny nambarany masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara. Ivoaka amin'ny volana janoary amin'ny tranokalana tokana ho amin'izany ny fandaharam-potoana mamaritra ny datan'ny fametrahana tota-taratasy ho an'ny taona 2022. Namarika ny masoivon'ny Frantsa fa ny campus français ihany no mikarakara ny fangatahana ary ny consulat général no miandraikitra ny fanomezana viza. Manatrika ny fivoriam-beny ny firenena mikambana fahavalopolo ny Flo Andry Rajoelina amin'ity indray mitoraka ity dia andray anjara fitenenana amin'ny anaran'ny SADC ny tena ny ankoatra ny mahafoloam-panjakana malagasy azy. Ifantoka amin'ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana ny lahateny ho ataony, anatin'izany ny ady any Gaza sy Ukraine, ny amin'ny fitsinjovana ireo toe-karena marevy vokatry ny fiantraikan'ny ady sy ny fifanolanana ara-barotra ary ny amehana ara-tontolo iainana. Iona manokana amin'ny Antonio Guterres, sekretera jeneralin'ny firenena mikambana izy, ifampiraraha amin'ny fanavaozana ny AGOA ihany koa. Ahitana tanora sy mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny delegasiona malagasy hiaro ny vina ny fampandrosoana maharitra, mifototra amin'ny tanora, ny indostria ary ny fanomezan-danja ny vehivavy. Ho fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio ho an'ny ankizy sy ny mponina dia EPP telo amin'ny distrika Amboasary Atsimo no nanamboarana forage vaovao sy Sinibendrandro. Miasa amin'ny herin'ny masoandro ireo foto-drafitrasa izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny UNICEF sy ny KFW. Ankizy mpianatra 724 ao amin'ny EPP ao Belay sy Bekry ary Sivor Centre no azo tombotsoa amin'izany. Ankoatr'ireo mpianatra dia mponina 309 no hisitraka ireo foto-drafitrasa. Ifehezana kokoa ny fitsinjarana rano dia hisy ny fampiasana jeton. Malialado no tapitra ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany taranja Tsipikanety be izay natao tany Roma, Italia, voahositra ho tompon-daka teo amin'ny olon-droa miaraka lasivavy mixte, ilova rakotoarisoa sy fanantenana na ifanahy ravomanana. Nandresy ny ekipa frantsay tamin'ny lalao famaranana izy roa, Faralay Baloty, Urbain Ramanathiaray kosa dia resy teo amin'ny lalao famaranana ho an'olo tokana lahy. Ilay Italiana Diego Rizzi no nandresy azy tamin'izany. Ankoatr'ireo metaly volamena sy volafotsy ireo dia nahazo metaly na roa ihany koa i Madagasikara teo amin'ny olon-droa miaraka lahy sy olon-droa miaraka vavy. Samy resy teo amin'ny manasadalana avokoa i Madagasikara teo amin'ity sokajy ity. Omaly no nitratsehatra ireo solitena malagasy roa nandray anjara amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifaninanana afrikanina ho an'ny club taranja baolina kitra ho an'ny AGECO Plus izay nandray ny Silver Strikers avy any Malawi tany Maurice dia nitsaraka Atsala iray ny rotonta. Ity lalao ity dia lalao mandroso amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny tarika tompon-daka. Any Malawi amin'ny farany herinandro ny lalao miverina ho an'ny Fanalamanga izay mandray anjara amin'ny fiadinana amboaran'ny Confédération Africaine amin'ny taranja baolina kitra kosa dia nitsaraka Sahala iray ihany koa ny fifandonan'izy ireo tamin'ny club Ferroviario avy any Maputo. Tany Maputo moa ny lalao natao Malialahady. Amin'ny farany herinandro no andray lalao miverina ny AS Fanalamanga izay atao any Maputo ihany.